Katraka ny amin'ny valora riva midiky zany fa tonga ny fotoanan'ny fampalalamba vao eto amin'ny fahitalavitra Mati TV manaritra ny araba indray ry mpijery ajaina ary dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany ny fampalalamba vao amin'ity takariva ity nisan'ny vaovao entina amintsika zany amin'ity takariva ity ny makasika indrindra ny toyan'ilay raharaha tao Anjorobe izay nafatesana olona ray tao amina toeram-pitrandrahana iray tao amin'izany tanàna izany entina amintsika ny toyany sy ny akony izay raharaha izay entina amintsika ihany koa ny fanikevitra samihafa eo amin'ny tontolo politika ny lafiny ny fanakatonana ilay ivitoeram-pivarotana lehibe Golden Center Tetsabe ririka niteraka fimenomenomana samihafa moa izay tamin'ity andro androany ity ny lafiny sosialy ny sehatra ny fanatanjahantena itondrantsika tompo-maso-baovao ihany koa zany amin'ity takariva ity. Niteraka fimenomenomana teo amin'ireo mpivarotra tao amin'ny Golden Center Tetsabe ririka ny fanakatorana ny toeram-pivarotana izy ireo raha ny fanazavana azy dia ny commune Antananarivo renivohitra no nandray izany fanapahan-kevitra izany raha ny fantatra moa dia ny fanatanterahana ny didim-pitondrana munisipaly no antony izao. Ny roso tamin'ny fanakatonana ny toeram-pivarotana lehibe Golden Center Tetsabe ririka ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity ho fanatanterahana ny didim-pitondrana munisipaly nivoaka tamin'ny 10 janoary 2024 teo. Tratran'ny tampoka moa ireo mpivarotra manofa ny toeram-pivarotana izay tsy afaka namoaka ny entan'izy ireo maranio ka natonga tabataba teo amin'izy ireo. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra tsy nisy ny fampandrenesana meloa natao tamin'izy ireo mahakasika ity fanidina ny toeram-pivarotana ity. Efa nisy kosa ny fampilazana mialohan'ny tompontrano izay teratany sinoa saingy tsy farany no tsy nampafantatra ny mpivarotra manofa ny toerana hoy teo anivon'ny commune. Noho ny tsy fanarahana ny fenitra teo amin'ny fanamboarana ny trano izay tsy misy toerana fivoahana ahina iteratoza ho an'ny olona ao anatiny sy ny manodidina no nahatonga ny fanapahan-kevitra amin'ny fanidina ny trano. Raha ny zavatra efa hitanareo tamin'ny alohan'ny farantaona dia nirehitra le Golden Center io ary rehefa nirehitra izy dia nanao centre pompier namoniny ny fotoana. Rehefa avy eo dia nanao ny enquête ny commune urbaine Antananarivo ny police judiciaire koa nanao enquête dia hita zany na tsikaritra fa tsy manaraka ny permis de construire nangatahany ary autorisé ho ataon'le Golden Center ary tsy manaraka ny fenitry ny resaka évacuation resaka pompier resaka fenitra amin'ny fanamboaran-trano le Golden Center. Dia zay no natonga ny commune urbaine Antananarivo nanakatona an'le Golden Center dia rehefa natao moa zay fanapahan-kevitra zay dia lasa izy zareo napiakatra ny raharaha eny amin'ny tribonaly dia hatreto aloha zany dia nameny tribunal rary ny commune urbaine Antananarivo satria mampidi-doza ary mety hampidi-doza ny fisokafan'le Golden Center. Efa nilavan'ny tribunal administratif amin'ny fangatahana fiaton'ny didina taon'ny tompontrano ny 10 febroary teo ary mbola napiakatra ny raratany amin'ny cour d'appel ny tompontrano ny 12 febroary teo. Io fampiakarana io anefa dia tsy mampiato ny fanatanterahana ny didim-pitondrana izay noeken'ny tribunal administratif raha ny fanazavany teo anivon'ny commune trano. Mandra-pivoaka ny fanapahan-kevitra ny cour d'appel dia afaka manao fangatahana famoahana ny entan'izy ireo ny mpivarotra. Olona zato mahery moa raha ny fantatra no mifanaraka amin'ny fototra-fitrasa ary fafarotra tao anatin'ny fahazon-dalana manorina ny trano azon'ilay teratany sinoa. Raha toka manodidina ny 2 arivo isan'andro ireo olona mifamezivezy sy mijanona maharitra amin'ny toeram-pivarotana lehibe ity. Hitarina amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ny hetsika fitsirena sy fanaramaso ireo toeram-pivarotana lehibe sy trano tsy manara-penitra teo amin'ny fanamboarana azy izay miafara amin'ny fanakatonana rehefa tsy azo hidivirana fa misy ny loza mitatao ho an'ny mpampiasa ny trano sy ny manodidina azy. Tsy ahivana fa niaran'ny famaizana moa ity toeram-pivarotana ity ny 14 Desambra 2024 ary ahina ho misy fahasimbana ny rihana ambany.